Amkavalina tranray toko lasy toko vavy no hitsidinan'ny tokantranonao amin'izao alady faharoa ambin'ny folo ny volana aprily izao alalan'ny fandarana mahery no iarahantsika amin'ity hariva ity atolotra ary ny arahaba ho antsika tsirairay avy iza tokantrano manaraka izany fandarana mahery izany ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ity ampiandohana dia tsara milaza amintsika fa manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia tsy izy zany fa zareo avy amin'ny fédération ny taranja triathlon itsika manomboka ny fotoana aloha amin'ity hariva ity dia ny taranja baolina lavalava nanomboka androany ny andro voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny gold top 8 na sady tafiditra ihany koa zany ao anatin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara ireo ekipa valo voalohany nandritra ny fiadina ny tompon-dakan'ny ligna Lalamanga moa no niatrika izany ifaninanana ao an'ny gold top 8 izany tsara fanombohana ary ny savony tropical ny TFM Nakasina ary ny RC nandritra ity andro voalohany ity fa ny fanadidinao raha antsika amin'ity hariva ity dia ny faharesen'ny 3FP nanolora ny TFM Nakasina tamin'ny sambazava 7-30 no 7-20. Tsara fanombohana ny TFM Nakasina ny savoniry tropical ary ny Arivo rugby club nandritra ny andro voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny gold top 8 fiadina izay tompon-dakan'ny Madagasikara. Nombotsany ny TFM Nakasina manao akanjo mainty amin'ny sary tamin'ny samazava 7-30 ny 3FP teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nefa dia azo lazaina oniady ihany ny lalao satria zareo 3FP no nitarika tamin'isa teny amin'ny solaitra be 7-20 no 9-20. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanolo ireo mpilalao maromaro ny 3FP izay azo lazaina fa isan'ny mpilalao vokotra kefa atoan'ny Rakal, Romial ary Jonna be samy mpilalao avy amin'ny 3FP zany. Niova ny lalao ny 3FP teo amin'ny fizara-potoana faharoa ka mora ho an'ny TFM no namono baolina vokatra izay fanoloana mpilalao sasatsasany izay mbola tokony niakatra teny ambony kianja izay araka ny fanambarany ireo mpilalao sasatsasany tao amin'ity ekipan'ny 3FP ity. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanova tetika dia nanafaingana ny lalao ary ny TFM Nakasina nahitambokany zany ka dia nisesisesy ny baolina matiny entin'izy ireo tamin'ny alalan'ny baolina ka tsy nijanona ny isa teny amin'ny solaitra be raha tsy tany amin'ny 7-30. Teo amin'izay fidirana faharoa izay dia tsy nahafaty baolina intsony ny 3FP na dia hors-jeu iray aza tokony teo amin'ny 7-20 ny isa azo ny teny amin'ny solaitra be izay niary tena fotsiny sisa nataon'izy ireo teo amin'ny fizara-potoana faharoa fa tsy afaka nandrafitra fanafihana firy intsony. Toy izao ireo vokatra tamin'ity andro voalohany ity raha ho an'ny fiadina ny tompon-dakan'ny gold top 8. Ny savoniry tropical nandresy mokafoy ny besetroka tamin'ny 7-30 ny RC nandresy ny FTM Manjakaray 2-20 ny TFM Nakasina nandresy ny 3FP 7-30 no 7-20.